Hijanona anatin'ny politika ihany isika nananateraka tontolo andro ho an'ny fifanankalozam-baovao ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona afrikanina omaly izay niarahany tamin'ireo erivelona avoakasika amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Isan'ny nifanakalo hevitra tamin'izy ireo tamin'izany moa ny tompona andraikitra avy amin'ny fikambanana média en action et pour la formation. Fanadihadinary. Manana andraikitra lehibe amin'ny anatanterahana ny fifidianana ao anatin'ny fahatoniny ny piasa misehatra ny aino aman-jery sy ny gazety mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana. Ankoatr'ireo dia manana andraikitra amin'ny fanabeazam-pirenena sy manao ny asa ny mpanaramaso ihany koa izy ireo. Ireo moa no isan'ny navoatra Andriamatora Davidson, filohan'ny fikambanana média en action et pour la formation, izay isan'ny nandray anjara tamin'ny tontolon'ny fampizarana vaovao momba ny fifidianana no karakarainy ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona afrikanina izay marina fa manatanteraka iraka eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ary omaly no nanatanterahany izany feonan'izany atetsy ny Colbert Antaninarenina. Dia mandray andraikitra ho azy anatin'ny resaka hoe fifidianana le filazana sy tanterana rehetra rehetra fa izany hoe amin'ny lafindray zany izy natinana tsy dia raha zao hoe mpanaramaso ihany izy zany mpanao gazety tonga dia mpanaramaso azy ary zava-dehibe zany zay toeran'ny mpanao gazety zay amin'izao fotoana zay natonga ny média en action et pour la formation tsy nanao karazana hoe natria zay mbola zay nanao karazana formation ana mpanao gazety zany le guide pratique de journalisme manao le charte engagement mba ahafahana hoe tena miasa mpanao gazety tena mahalana ary tena araka ny tokony misy. Anomariny Isaga Campo, lehibe ny délégation mpanaramaso ny fifidianana ny vondrona afrikanina Vonjamaika fa mety totaly 50 eo izy ireo no manatanteraka fanarahamaso amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara. Hatramin'ny volana septambra teo izy ireo no efa niasa teto ary miparitaka amin'ny faritra maro. Mbola iampy izy ireo ka hahatratra isa 20 mandra-patonga ny andro ny fifidianana amin'ny 12 oktobra ho avy izao. Ankoatra ny solitena avy amin'ny média en action et pour la formation dia niona tamin'ny filohan'ny CNT ny solitena ny PNUD ary ny fiarahamonim-pirenena KMF KNO ihany koa ny mpanaramaso ny fifidianana afrikanina nandritra izao tontolo andro fifampizarana vaovao omaly izao.